ny famoronana ny tany. Taorian'ilay ady tany an-danitra dia niroahana hiala tamin'ny tontolon'ny voninahitra Satana sy ireo anjely lavo. Nandritry ny fotoana vitsivitsy dia nivezivezy teny tontolo rehetra teny ny devoly sy ireo namany hitady namana iray aminy amin'ny fikomina, nefa tsy naomby. Nandritra izany fotoana izany dia nahatsapa fahabangana lalina vokatry ny fandaozan'ny Losifera sy ireo anjeliny ny fon'Andriamanitra. Ho niverina nanao ny asa tiany indrindraindray ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Dia ilay asa kanto ny famoronana, nanapa-kevitra morona tontolo vaovao feno voary magaga sy maro karazana izy mba ho tiavina. Miavaka tokoa io tontolo vaovao io satria ny sanganasany dia no ariana araka ny endrik'Andriamanitra. Nomen'ny tompo azy ireo ny fanapahana io planeta vaovao io dia ny tany izany, ny tany araka ny fahalalantsika azy ankehitriny. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Ny voalazo amin'ny Genesis 1:1 sy ny 2:30. Tontolo mahazendana mate izamana hoana re izany. Namorona tontolo vaovao dia ny planetantsika na ny tany Andriamanitra. Ary isaky ny andro mahafinaritra anankiray tamin'ilay herinandro ny famoronana dia nisy zava-baovao sy mahavariana hatrany nipoitra. Tamin'ny andro fahatelo ohatra dia niteny Andriamanitra dia indro nisy zava-maniry maro aoka izany nipoitra. Zava-maniry samihafa loko, samihafa bika ary samihafa habe. Ny andro fahadimy dia feno zava-mananaina maro loko mahafinaritra ny tontolo izay naniditsidina eny amin'ny lanitra ambony na mandeha any anatin'ny ranomanga na sady manidina no afaka miditra any anaty rano. Ny andro fahenina dia niseho ireo biby an-tanety maro karazana, ny elefanta goavambe hatramin'ny biby madinika indrindra. Nahita fonenana taon'ity planeta vaovao ity sy toerana iaraha-monina ampirindrana amin'ireo voary hafa avokoa ny rehetra. Ary tamin'ny andro fahenina dia namorona ny olon'Andriamanitra. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao sahatao edena tany antsinanana ka napetra ny tao raha lehilahy izay noforonony. Izany ny voalazo amin'ny Genesis 2:2, 7 sy ny 9. Voninahitra lehibe manao ahoana re izany no ariana araka ny endrik'Andriamanitra izany? Olona manana fahafahana, olona misaina ary mahaleo tena. Tamin'ny voalohany dia mbola tsy nahatsapa ny fitanjahany ny olona satria talohan'ny ota dia napikanjoina voninahitra sy hazavana isika olombelona. Namorona namana tonga lafatra ho an'i Adama koa Andriamanitra. Tsy iza izany fa Eva ilay vadiny tsara tarehy. Dia napetraka tao amin'ilay saha tsara tarehy izay natao mba hampitombo ny hasambarany ireto mpivady feno hafaliana ireto. Nomen'Andriamanitra tombontsoa hiteraka araka ny endriny koa Adama sy Eva sy ireo voary hafa teto an-tany. Fikasan'Andriamanitra ny hitehirizany taranak'olombelona hatramin'ny farany ny fanapahana eo amin'ilay paradisa tonga lafatra izay nomena azy. Ary sambatra salama mandrakizay. Hiasa eo amin'ireo zava-maniry eo amin'ny sahan'Andriamanitra izy ireo, sady hankasitraka ny fitiavana sy ny fisakaizan'ireo voary karakarainy.
ny tontolo ny ainan'ireo razambentsika voalohany dia afa tanteraka amin'ny tontolo misy amintsika ankehitriny. Tsy misy tsilo ny raozy tamin'izany fotoana izany. Tsy nanaikitra ny bibikely ary ny liona sy ny zanak'ondry dia niara ny riry, niara ny fahaliavantsa. Ny fitahiana lehibe indrindra nefa dia ny niarahan'ny olona nonina tamin'ny mpirindrana feno tamin'ny mpahary azy. Isaky ny andro fahafito dia nitsahatra tamin'ireo asany mahafinaritra Damasieva ary nanana firaisana feno fahasambarana manokana tamin'ny fitsidihan'ny mpamorona azy. Tena tontolo tonga lafatra sy tsarako izany no nisy. Nitoy nandritry ny mandrakizay izany raha toa ka nahatoko tamin'ny fisedrana tsotra nomena azy ireo razambentsika voalohany. Inona ilay fisedrana? Fa nihazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty ianao. Genesis 2:17 no mirakitra n'izany teny izany. Koa satria efa nisomban'ilay fahavalo tamin'ny fikoniana ny tontolo, dia tsapan'Andriamanitra ny ilana ny siny ny fitsapana na ny fisedrana tsotra ny fitiavana sy ny fahatokiana azy. Tsaroa fa vao avy nahita ny ampahatelon'ireo namany voaroka avy tany an-danitra nandritra ny ady ireo anjely tsara. Ko ahoana moa no azo nantoka fa tsy handany amin'ny losofera ireo olombelona vao ny foronina ary dia hiteraka olana hafa koa izany? Koa dia nasian'Andriamanitra azo manokana tao misaha mba tsy hinanana ny voany fa mahafaty. Ny fahafahana amin'io fitsapana tsotra io dia aneo ny fankatoavany Adama sy Eva n'Andriamanitra sy ny teniny. Mazava loatra fa fitsapana ny fitiavany io fitsapana io, satria ho Jesosy eo amin'ny Jaona 4:12 hoe raha tia ahy ianareo dia hitanjona ny didiko. Nisy nahafantatra ny amin'io fitsapana io anefa ka tiany ho avadiny ho amin'ny tombotsoany. Nialonareo olo-tsambatra mianoka ao anatin'ny fitahiana izay efa very ny Satana, mifanohitra tanteraka amin'ny fiainany feno fanameloana sy fahotana ary fahantrana ny fiainatsambatra ny ainan'izy mivady ireo. Tao anatin'ny hatezerany mangidy dia tsy navelona tamin'izao reto mpivady tsy manan-tsiny reto, satria ny fahotana sy ny mpanota dia mitarika ny hafa hivary lavo mandrakariva.